Miaravantsika rehetra indray ny vaovao ao amin'ny tompo maresaka fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavana amintsika rehetra indray anoho indrentsika miteny ity toy an'ilesika farany iny resaka nresantsika moa dia resaka ilay tombo-kase fahatelotsika resaka ilay hoe soavaly mainty fahafatesana ara-panany nisy tao amin'ilay fiangonana zany dia hoe venty ny varotsitika venty ny vary ordiay ny telo ny fatambaro ozy izy fa aza kosa ozy izy maninona aza manisy ny ranom-boaloboka ozy izy sy ny diloilo dia efa nresantsika teto mikasika an'izay zavatra izay zany ka inona moa ny resaka nresahana tamin'iny rasika le hoe venty ny varotsika zany hoe fidinadena ry anankiray zany ny fetrany fatrambary anankiray zany hoe le varotritika zany ble io dia vidinadena ry anankiray ihany koa ny telo ny fatambariny ordiana hoe ny orsa zany ny orsa zany satria grain daholo zany reny vo daholo reny zany dia tena hoe vidina lafo zany ny sakafo tamin'izany vanim-potoana zany ary amin'izao fotoana izao dia hitantsika ihany koa nge zany amin'izao fotoana izao araka ny resantsika vidina lafo ihany koa zany tenin'Andriamanitra satria le vo maneho an'inona maneho le tenin'Andriamanitra le vo zany hoe le vary resahana ety zany le tenin'Andriamanitra vidina lafo satria tsy ampianarina intsony zany any am-piangonana kanefa na dia teo ary zany dia hoe aza manimba ozy izy ny diloilo sy ny ranom-boaloboka le diloilo maneho ny fanahy masina ary le ranom-boaloboka maneho n'le ran'i Kristy ka ho an'izay mangetaheta le fahamarinana zany dia le fanan'Andriamanitra mbola miasa mamonjy mampianatra ary le ran'i Kristy mbola manadio sy manasa manafaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana dia izay ny lesona nresantsika farany ka hiditra indray zany tsika amin'ity tapany an'ity ny amin'ny tombo-kase fahaefatra zany inona indray ny resantsika amin'izay ka alohan'ny idirentsika amin'izay dia manasa antsika ry araka ivavaka tsika tompo ray masina sy tsara indrindro voninahitra ny eo anao hatramin'izao ka ho mandrakizay misaotra Andriamanitra fa noho ny fahasoavanao dia mbola afaka mianatra indray ny teninao zay amin'ny teny ity ary hianatra mikasika ny tombo-kase fahaefatra raha io mampianara anay ny teninao amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa voninahitra izay vahoakanao ka dioka ny fanahinao raha io mampianatra anay ny fahamarinanao mitenena Jehovah tompony maro fa voninahitra izay vahoakanao sokafo ny fonay sy ny sainay matarana ny sitraponao da nisy ary nefa tompo fahotanana tsy famendrena indray vitanay teo anatrehinao na tamin'ny lafininina dia hifonany aminao ka angatanay famindram-poso famelan-keloka ary mangataka aminao zay Andriamanitra mihoery zay mialalany fanahinao mba tsy hamerenanay intsony ireo fahazaran-dratsinay ireny teniteny foana zay mivoaka ny vavanay izay mbola mifosa izay mbola mankahala izay mbola manaratsy izay tsy mba mamela ny hafa raha nanao ratsy taminay kanefa izay ry mimpiry eo anatrehanao Andriamanitra manao zay meloka nefa ianao dia mamindra fo mandrakariva ka aoka Jesosy ianao mihitsy ny velonao anatinay mba le toetranao no toetranay hialany amin'ny faratsinay sy ny tsy fananteranay rehetra ko mangataka aminao zay Jesosy eo diovy amin'ny rahanao zay ho afaka amin'ny fahotana rehetra sasao amin'ny rahanao zay ho afam-pahotana ary tafilo efananao zay andehananay amin'ny fahamarinanao Andriamanitra sy amin'ny fahamasinanao ko ankehitriny zay raha hianatra indray ny teninao dia meteza raha hiteny anay ianao hampianatra anay ianao ka dia sokafo ny fomba mampananay matarany ny sitraponao Andriamanitra ray misy aminay ny tsy salama ko mangataka aminao zay Kristy io aoka le diakapoka taminao ilay manasitrana ny aretina rehetra anasitrananao zay marary dia ho sitrana ny marary ho an'ireo ihany koa izay hidiran'ny fanahy ratsy izay mampalemy sy mampandamaka azy dia aoka Tompo Andriamanitra ny asan'ny ratsy dia tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'izay mandray izao teninao zao fa hoy ianao manambara Andriamanitra manao hoe aina ho an'izay mahazo azy ny teninao ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ka ny fanahy ratsy izay miasa ka mampahory ny olona ny tokantrano any izay mihaino zao zavatra zao dia tsy manan-kery tsy manam-pahefana intsony zany fa roahana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary le vonona amin'ny fofonay Kristy miala ianao ry Satana miala ny fanahy ratsy amin'ny olona tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'intsony ianao le vomoka ianao niny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofonay Kristy lafisa ny afo mandevina anao
sy ny asanao rehetra, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ny olona intsony, na any amin'ny lohany, na any amin'ny tanany, na any amin'ny kibony, na any amin'ny lamosiny, na any amin'ny tongony, na any amin'ny tova rehetra zay misy any amin'ny any ka miafina any le ratsy, dia tsy manan-kery, tsy manam-pahefana zany fa le vonona nohony amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofona an'i Kristy. Lasa ny afo mandevana Satana sy ny asany rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ravy Satana, tsy manana anjara ntsony amin'io marary. Sitrana ny marary amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Miala ny fanaratsy ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofona an'i Kristy. Dia rainy ianao Andriamanitro, ankalazainy ny anaranao. Dia aoka rainao ny teny indray aminay amin'ity ianao ity, fa voninkaino izay voakanao. Aoka rainao ny sandratra fa hietry izahay. Anaran'i Jesosy Tompo nanondratana izany vavaka izany raha hita anatrehanao. Aleloia. Amen. Iroso aritsika. Resaka zany tsika ny tombo-kase indray fahaefatra zany iny fefa ofitsika moa le mikasika le tombo-kase fahatelo. Dia amaka indray zany tsika eto amin'ny Apokalipsy 9:1-7 ka hatramin'ny 9 izany. Apokalipsy 9:1-7 ka hatramin'ny 9. Rehefa hitatsika izany dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary rehefa novahany ny tombo-kase fahaefatra dia areko ny feon'ny zava-mananaina fahaefatra nanao hoe avia, ary hitako fa indro nisy soavaly hiatatra, ary ny anaran'izay nitaingina azy atao hoe fahafatesana. Ary ny fiainatsita nanaraka azy, ary nomena fahefana tamin'ny ampaefatra ny tany ireo hamono amin'ny sabatra sy ny mosary sy ny fahafatesana sy ny bibidia etỳ an-tany hozy izy. Rehefa novahana ny tombo-kase fahaefatra dia nireko izy ny feon'ny zava-mananaina fahaefatra nanao hoe avia. Dia inona ny hitany? Nahita soavaly hiatatra izy, ary izay nitaingina azy dia atao hoe fahafatesana, ary ny fiainatsita nanaraka azy. Nomena fahefana izy tamin'ny ampaefatra ny tany hamono amin'ny sabatra sy ny mosary ary ny fahafatesana sy ny bibidia rehetra izany. Eto zany le soavaly hiatatra dia iza no manambara anazy araka le afatra efatra voalohany. Teo ny tombo-kase voalohany nanambara azy dia ny zava-mananaina voalohany. Ny tombo-kase faharoa ihany koa rehefa niantso le soavaly izy dia iza no niantso le soavaly? Le zava-mananaina faharoa. Teo ny zava-mananaina fahatelo. Eto indray zany dia inona indray? Zava-mananaina fahaefatra. Inona nefa le zava-mananaina fahaefatra io? Dia manambara ilay voromahery zany io. Ka ny voromahery zany fantatsika tsara fa ny voromahery dia mahery indrindra amin'ny vorona zany voromahery zany. Satria izy eny amin'ny tendrombohitra avo eny izy. Eny izy no manidina zany. Dia izy mijery mitazana etỳ ambany etỳ, iza ny aza ho alainy. Mijery izy na bitro kely io, na zanak'akoho io, na eny izy, eny lavitra eny izy mijery. Izy mahita biby etỳ ambany iny, manidina mafy avy eny ambony izy, nga izy misy mahita akory. Tonga dia mandrapaka n'iny azany iny izy. Tratrany iny. Ka izay zany le sary aseho an'ity soavaly hiatatra ity ihany koa. Satria ny zavatra teneniny teo dia zao hoe ny fahefana hozy izy izay mitaingina azy dia inona? Fahafatesana. Ary ny fiainatsita hozy izy manaraka azy. Ary nomena fahefana hozy izy hamono ny olona hozy izy amin'ny ampaefatra ny tany hozy izy, hamono amin'ny sabatra, hamono amin'ny bibidia hozy izy. Zany hoe nomena fahefana hamono zany izy ity. Dia izay le asehon'le voromahery ihany koa, satria ny voromahery dia fahefana mamono mihitsy zany, mihaza iny vao avy eny ambony eny zany. Ka eto zany ny sary asehon'ity zany dia zao hoe misy fanenjehana zany eto, misy famonoana ho faty zany eto. Ary ny zavatra resahana nefa dia zao hoe ny eglizy no resahana eto. Satria le soavaly dia maneho an'le fiangonana foana araka ny tenentsika. Kanefa le soavaly manana loko inona? Manana loko atsatra zany izy eto. Dia le sary asehon'le fiangonana zany ity dia fiangonana mitondra inona zany? Le fiangonana mitondra fahafatesana zany le fiangonana.
Zany hoe le fiangonana indray zany eto ny lasa maninona mitondra fahafatesana satria ny fahefana no mitaingina le fiangonana zany no mitondra le fiangonana zany io fahefana io zany no mitondra fahafatesana. De tadiditsika tsara fa raha nianatra tsika ny ny fiangonana zany raha niresaka tsika ny fiangonana faefatra de inona ny fiangonana resantsika ny resaka ny fiangonana Tiatira tsika. De tadidio tsara hoe iza no fahefana no hitondra ny fiangonana io. Le fahefan'ny Jezebela. Mampianatra ny mpanompoka ienana terina tamin'ny sampo izy. Sy jangajanga zany ny fahefana teo zany. Ary ty fahefana zay nitondra le fiangonana faefatra ty Tiatira ty de tadiditsika tsara. Fa ho an'ireo izay tsy nanaraka ny fampianarana zay netiny de novonoina ho faty. De tsy nirezana ndray lesona teto sika tamin'ny tany amin'ny testamenta taloha satria tany nahitantsika an'le vehivavy Jezebela. Ary reo satria izy nitondra fampianarana hafa mihitsy izy teo amin'ny Israela satria izy de vehivavy Sidoniana ary zanaka pretra ny Baala ity vehivavy ity zany hoe mpanompon'ny Baala zany ity vehivavy ity. De nampijangajanga ny Israela izy hanompon'ny Baala fahandahan'i Jehovahandriamanitra. De ireo mpaminan'Andriamanitra no vonono faty sy naringany avokoa ireo mpaminan'Andriamanitra. De zany mihitsy nataon'le fiangonana zany eto. Mametraka ny fahafatesana eo amin'ny faratampony zany izy. Le fahafatesana mihitsy le fahefana mitondra fahafatesana zany no mitaingina sy mifehy an'ity fiangonana ity izany. Ary tsy vitany hoe mitondra fahafatesana izy fa ny fiainatsita ozy izy manaraka azy. Ka reo moa zany zavatra anankiroa tsy misaraka zany reo raha vao miresaka hoe fahafatesana de miaraka amin'ny fiainatsita foana zany zay zavatra zay satria ny fiainatsita ange any amin'ny fasana ange zany fiainatsita zany. Tsy alevina any rehefa maty ianao de alevina any ny toerana misy anao zany. De jerentsika anatin'ny soratra masina zany reo zavatra roa reo tsy misaraka reo hoe rehefa eo ny fahafatesana de ny fiainatsita eo foana. Jerentsika ange Apokalipsy toko voalohany. Apokalipsy toko voalohany 2:20. De zao no teneniny eo amin'ny 2:20. Apokalipsy toko voalohany de ny 2:20. De vakitsika manomboka eo amin'ny 2:17 mihitsy fa tsy maninona. Ary nahita azy aho dia laviny ankohoka tahaka ny maty teo ny lohany tongony. Fa izy nanindray tamin'ny tanana ankavanana ka nanao hoe aza matahotra izao ny voalohany sy ny farany. Manambara ny Kristy io. De ilay velona efa maty aho nefa indro velona mandrakizay sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny tsy fiainatsita. Ahoana izy? Efa maty aho nefa indro velona mandrakizay sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainatsita. Manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainatsita. Zany hoe miaraka zany le fahafatesana sy ny fiainatsita. Miaraka foana zany reo. Aty amin'ny Apokalipsy koa toko 20 izy mbola miteny an'izy io any. Jerentsika kely. Apokalipsy toko 20 13 sy ny 4:10. De zao no teneniny ato. 13 sy ny 4:10. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao aminy, ary ny fahafatesana sy ny fiainatsita namoaka ny maty tao aminy. De samy notsaraina araka ny asany avy izy. Ny ranomasina izy namoaka ny maty tao aminy. Io le hoe fahafatesana zany. Ary ny fahafatesana sy ny fiainatsita namoaka ny maty tao aminy koa izy. Ny fiainatsita koa zany namoaka ny maty tao aminy. Miaraka foana ny fahafatesana, fiainatsita zany zavatra roa miaraka zany zay. Ity fahefana ity nefa mitaingina le fiangonana de inona zavatra ohatra? Nomena fahefana izy zany. Amono, afaty, amin'ny sabatra, amin'ny mosary, amin'ny fahafatesana ozy izy, amin'ny alalan'ino? Amin'ny alalan'ny bibidio izy izy. Ary taiza io fahefana io nomena anazy? Amin'ny territoire anankiray no nomena anazy io fahefana io. Tsy hoe amin'ny toerana rehetrarehetra. Fa amin'ny apahefatry ny tany ozy izy no namena anazy an'io. De raha mijery sika ny tantara zany, raha ny tantaran'ny fiangonana jereo de taiza teo amin'ny apahefatry ny tany tamin'ny vanim-potoana no nisy an'izay famonoana ho faty zay. Hoe fahefan'ny eglizy, fahefana mitaingina ny eglizy, de mamono izy, mandringana izy. De tamin'ny andro moyen âge nisy an'izany, teto Europa nisy an'izany. Ka raha vao nanohatra zany ianao ny fampianaran'ny eglizy tamin'izany fotoana zany, satria arak'le nitenenitsika tamin'ny maraina hoe teo amin'le transition tamin'le hoe Pergamos zany, hoe miala teo amin'ny fiangonana voalohany nakaty amin'ny fiangonana katolika romanina, de nisy an'le tetezamita teo. Rehefa nisy tetezamita zany nisy fahafatesana ara-panahy tao zany,
foana le tenin'Andriamanitra teo amin'ny fiangonana. Taty nefa rehefa tonga amin'izay zany tonga taty amin'ny fahefan'ny eglizy amin'izay zany ty fahefan'ny eglizy katolika io katolika romana dia ny zavatra antranga araka ny tantara ny resahana eto averiko tsara tsisy fanenjena io zavatra nisy zany hain'ny mahay ny tantaran'ny fiangonana daholo zany zavatra zany na any amin'ny histoire ara-pianarina zany zavatra zany dia inona ny zavatra antranga ho an'ireo zay nianan-kendry satria arak'ilay tenentsika teo hoe ho an'ireo izay mangetaheta ny fahamarinana dia manaona ny fanan'Andriamanitra mbola miasa ho aminy hamonjy azy ary ny rahan'i Kristy dia mbola natosy anasa azy ka nisy zany nikatsaka ny fahamarinana io ho an'izay nikatsaka ny fahamarinana nahita hoe aikay tsy azo atao no mivavaka amin'ny sary vongana aikay tsy voatery hoe mivavaka eo anatrehan'ny mopera ianao vao mahazo famelan-keloka na eo anatrehan'ny pretra fa kay Jesosy Kristy rehefa ivavahanao dia tonga dia manome famelan-keloka anao satria izy mihitsy no mpanelanelananao eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy mila pretra intsony fampianarana isany aikay tsy azo ivavahana ny olona masina aikay tsy azo ivavahana ny relika na re zavatra ataon'ny eglizy reny be dia be zany ny fahamarinana ny voaka tamin'izay zavatra hoe no nisokatra ny sainy zareo nanomboka nahita ny soratra masina dia rehefa nahita n'ilay fahamarinana ny soratra masina izy dia nienjen'ny eglizy satria ny eglizy tamin'izany dia fahefana tsy refesy mandidy ny eglizy ka raha vao manohatra ana zao dia enjehana dia zay mahatonga ilay izy hoe apahefatry ny tany satria teo Eoropa zany no nitranga io zavatra io nisy fanenjehana mahery vaika be mihitsy tany Italia nisan'ilay hoe Pierre Valdo tao Allemagne tao Wittenberg nisan'ny Martin Luther tety Frantsa nisan'ny Calvin koa tamin'izany vanim-potoana zany sy ny toerana maro samihafa zany tany Angleterre nisan'ny Wycliffe tany Angleterre tany Bohème tany amin'iny république tsaika iny nisan'ry nisy ty Jean-Hus sy Jérôme nisy fanavoazana ara-pivavahana be dia be manerana ny tety Eoropa tamin'izany voaenjika daholo mihitsy aza lampo araka ny fandraisantsika teto Jean-Hus nidorana velona i Luther nenjehana nataon'ny eglizy zay fomba nanenjehana azy fa tsy matiny izy maro zany fanenjehana Wycliffe zany efa nenjehan'ny eglizy fa tsy tratrany dia efa maty Wycliffe dia izy efa maty iny izay ilay izy hoe ny mpanao ratsy tsy matory izy raha tsy mahavita manao ratsy ka Wycliffe na dia efa maty zao aza tsy vitan'zareo ny namonana azy dia rehefa taty aoriana afaka notsarainy zareo indray Luther i Wycliffe navoaka ny tao am-pasana izy dia iny taolam-balony iny nidorany indray rehefa avy eo dia naparitany dia amin'izay hoe tsy tafiditra any an-danitra olo ny fanahany Wycliffe zany ny zavatra nataon'ny eglizy zany tamin'izany vanim-potoana zany eo koa zany ilay nahitantsika an'ilay hoe satria ny eglizy zany efa nanana fahefana tonga amin'izay ny fotoanan'ny croisade adin'ny eglizy tamin'ny musulman satria niady an'i Jerosalema tamin'izany vanim-potoana zany dia rehefa niady an'i Jerosalema dia ngamina nandritran'ny taona maro no ny adivana an'izay lasa nanao ady masina zany ny eglizy resaka famonoana daholo ange zany rehetrarehetra zany lasa ny eglizy manao n'izany zavatra zany tao ny fandorana velona tao ihany koa ny inquisition zany tribunal ny eglizy zany ary rehefa ianao nitratran'ny tribunal ny eglizy io tsy mivoaka velona ianao fa tonga dia fahafatesana ny miandry ianao ohatrany tamin'ny andron'ny jiosy zany misy ilay atao hoe sinédriona dia tsarainy eo anatrehan'ny sinédriona ianao zany fa tamin'ity zany inquisition fitsaran'ny eglizy io dia raha amin'io ho an'ireo izay manohatra ny fampianarana eglizy dia antsoina hoe hérétique satria manohatra ny fampianaran'ny eglizy dia rehefa tsy mandany rehefa tsy mandany le fivavahanao ianao zany fa hoe tsy manaraka ny fampianaran'ny eglizy dia tonga dia fahafatesana ny miandry ianao amin'izay fotoana zay dia sy ny ady rehetrarehetra zany zay nataon'ny eglizy satria misy karazana ady be dia be nataony senentsika ntsony ao le resaka tany amin'ny fetombohan'ny eglizy tamin'ny 538 le namonoany zareo an'ny arianiste reo sisa ny adivan'ny farany novonoany farany reo ady nataon'ny eglizy ange zany nampiasan'ny mpanjaka izy namono an'ireny arianiste reny zany dia inona no ampiasain'ny eglizy rehefa mamono izy tamin'izany vanim-potoana zany mampiasa an'ireo prince izy mampiasa ny mpanjaka izy mampiasa ny fitondram-panjakana izy
amin'ny lafiny rehetra zay ataony zany. Izy zany tena milaza mihitsy hoe manana an'izay fahefana zay zany izy de afaka manao an'izay izy. De amin'ny alalan'ireny mpitondra fanjakana reny zany no amonoana zay manohitra ny fampianaran'ny Eglizy de tahaka ny tamin'ny andron'ny Jezebela ihany le izy. Zay manohitra de tsy maintsy hovonoana izany. Ka hitantsika tsara raha mijery ihany koa tsika tamin'ny tantaran'ny Jezebela. Ohatra zao kalafiny anankiray satria eto mantsika miresaka le hoe mampiasa ny fitoeram-panjakana ny Eglizy amin'ny famonoana zany. De jereo tsara fa ny zavatra nampiasain'ny Jezebela ihany koa de nampiasa ny magistrat zay nisy teo toerana izy. Ary inona ny zavatra nataony? Manao dessous de table. Zany no atao tamin'izany vanim-potoana zany. Mba hitsarana ny olona marina. Anaovana makany akeriny. De nyresahantsika teto efa nyresahantsika fa lasa tsy resaka lavana iny tsika de inona ny zavatra nitranga? Kasika le hoe tany-boaloboky Nabota. Rehefa naniry de naniry azy le tany-boaloboky Iakaba le mpanjaka Akaba de tsy momeny Nabota hoe ty nilovaiko tamin'ny razoko ty fa za tsy amenao de indrindry Iakaba mpanjakan'ny Israely. De hitan'ny Jezebela izy hoe fa maninona ianao de kivy sy vala-ketra noatro. Nangatahako tamin'ny Nabota ny tany novidiko nefa tsy mety amidy de ozy izy Jezebela manao fa ianao ve mpanjaka amin'ny Israely sa tsy ianao ny mpanjaka? Ay, mitrakay ianao de ndana misakafo fa omeko anao io taninao. Lasa izy inona nataon'ny Jezebela? Naka vavolombelona mpandainga izy. Noentina tsaraina teo mpitsara zany Nabota de naka vavolombelona mpandainga izy de lazaina hoe manimbazimba ny anaran'i Jehova hony Nabota. De no ampangaina izy teo de novonoana ho faty Nabota. De ireo mpitsara reo ihany koa de zao efa voasodoaie zany reo. Efa voavidy zany reo mpitsara reo ihany koa. De novonoana Nabota. Zany ny zavatra nitranga ihany koa tamin'ny andron'ny Moyen Âge. Inona nitranga tamin'ny Moyen Âge? Rehefa nangatahan'ny mpitondra fanjakana i Luther hoe atolory aty aminay Luther mantsy an'le prince Frédéric de Saxe angambany izy iny raha tsy diso ahako. Le tao a Wittenberg. De rehefa nangatahana izy hoe alefao aty aminay Luther ho tsaraina. De tsy nety prince Frédéric. De lasa mihitsy izy tena naniraka émissaire mihitsy izy tonga tany de tonga tany le émissaire zany. De inona zavatra nataony? Ty misy rozy volamena izy ka. De tena efa nitsofany paparano mihitsy izy ty, tena masina ty rozy masina ty. De vidina amin'izany le Frédéric, de ozy le Frédéric efa zany ka zazakely de vitany mihitsy nividy amin'izany. Za tsy niteneny izy hoe za tsy andefan'ny Luther any. Tezitra ny Eglizy nataony zay fomba rehetra hoe ahoana ny fomba karan'io satria narovan'le prince zany izy. Narovan'le andriana tao amin'le tany tao Wittenberg de tsy afaka navoaka tao. Zany hoe vitan'ny Eglizy mihitsy zany nanao an'izany. Misodoaie fanjakana tamin'izany vanim-potoana zany resahako. Nisy zany amin'izao tsy fantatra reo efa andehany fa tamin'izany miresaka tsika araka ny tantara zany. Ka eto zany raha miresaka tsika n'ity soavaly faefatra ity, mikasika le tombo-kase faefatra de zao hoe miditra etapy anankiray mbola tsy hitantsika tany aloha zany tsika to nadingana mbola tsy hitantsika tany aloha hoe miresaka jiady zany ny resahana eto. Inona moa zany jiady zany raha mirena an'izany tsika de any miresaka silamo ny teny anotsika an'izany hoe jiady zany. Le jiady de hoe guerre sainte. Zany hoe tena le Eglizy mihitsy zany no tena manao an'le ady zany. Ady masina zany io, ady masina ataon'ny Eglizy zany. De inona ny tanjony amin'le izy? Manao conquête izy eo manerana an'izao tontolo zao. Satria ny Eglizy te hanjanaka an'izao tontolo zao. Eo ambany fahefan'ny Eglizy. Raha hitantsika tany amin'ny fiangonana voalohany, na tany amin'le tombo-kase voalohany de tadidio tsara fa nisy fahefana no nitondra le Eglizy voalohany. De fahefan'le soavaly nijerisika le soavaly fotsy de le nitaingina azy izy. Maninona izy io? Manana tsipika izy eny an-tanany fa tsisy zana-tsipika teo aminy. I fahefana mitaingina ny Eglizy io tany am-boalohany nefa de zao hoe sady nanana akanjo fotsy koa izy. Jesosy Kristy io fahefana io zay mitaingina mitondra le fiangonana. Aty amin'ny
tomboka se faefatra nefitsika inona ny zavatra hitantsika taty rehefa mivoaka le sovaly atsatra dia ny fahefana azy fahefana mitondra fahafatesana ary fantatsika fa fahefana mitaingina azy io dia usurpation io satria jezebela no mitondra le fiangonana zany hoe tsy Kristy tsozy zany no mitondra le fiangonana eto fa jezebela no mitondra le fiangonana zany hoe usurpation zany hoe fakana fangalarana pouvoir zany izy raha zay ny azo ilazana anazy dia tsy vitan'izay fa raha nanjanaka Kristy am'le inona moa le zavatra andraisantsika am'le fiangonana voalohany mikasika le hoe fiangonana Efesosy dia zao hoe pacifiquement no nanjanahany Kristy zany hoe le fivavahana kristiana zany naparitahana ao anatin'ny fiadanana sy ny filaminana tsisy famonoana ho faty tsisy raha mandrika eto nefa ny zavatra misy dia zao tsy Kristy tsony no mifehy le fiangonana fa efa fahefana hafa naka ny toeran'ny Kristy zany dia le jezabela no mitondra le fiangonana io fahefana io nefa tsy fahefan'ny Kristy ka io fahefana izay mitondra le fiangonana io dia zao izy indray no maninona nomena fahefana aninona izy amono izy amin'ny sabatra amin'ny mosary amin'ny alalan'ny fahafatesana ozy izy sy amin'ny alalan'ny bibidia ozy izy mena azy zany zay fahefana izay dia tena napiariny tokoa zay fahefana izay ny zavatra misy nefa dia zao raha tany amin'ny fiangonana voalohany andresaka sika le tombo-kase voalohany dia zao hoe i Kristy no miady ho an'le fiangonana i Kristy no miaro an'le fiangonana fa eto ilay fiangonana indray no miady ho an'i Kristy zay zany ny zavatra misy zay mantsy le guerre sainte zay le guerre sainte zay le olona zany mitazy hoe andeha miady izy au nom du Christ dia lasa izy miady amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo dia miady mamono izy tena mamono faty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa nga zany ny tenenin'i Jesosy ara miteny manao raha misy mamelaka ny takonanao kavanana dia meo azy koa ny ankavia zany no fampianaran'i Kristy fa eto le fiangonana mihitsy ny tena mandray sabatra dia lasa mamono mihitsy zany izy tsy manaraka ny dogman'ny eglizy na fampianarana vonoana lazaina fa heretika manao heresia ianao dia vonoana zany ianao amin'izany fotoana zany ka niova zany le fotom-pisainan'ny eglizy eto fotom-pisainan'ny kristianina zany niova eto satria ilasa ilay fiangonana indray zany no maninona no miaro an'i Kristy na miaro an'Andriamanitra fa tsy Andriamanitra tsony no miaro an'ilay fiangonana na Kristy no miaro an'ilay fiangonana ka lasa n'le asan'ilay fiangonana zany no iarovana ny Kristy ny asa ataon'le fiangonana na ny fomba zay ataony lasa misy fomba miditra ao amin'ny fiangonana ao miteny izy manao hoe afaka ataony tsangam-bato dia afaka mivavaka amin'ny sarivongana afaka ataony fotom-pampianarana zao ovaina ny didy sy ny lalàna ny esorina ny didy faefatra ny zaraina roa ny didy fahafolo dia ny lasa natao didy anankiroa ny esorina ihany koa ny didy faharoa mikasika le aza manao sarin-javatra voasikotra novana zany zay dia lasa hoe izy no miaro an'Andriamanitra hoe zao ny fomba atao hanompoana an'Andriamanitra fa tsy hoe zao ny tian'Andriamanitra atao hanompoana anazy lasa l'eglizy zany mamela lany manao zao ny tokony atao hanompoana an'Andriamanitra lasa le tradition zany na ny fomba zany no entina nivavahana amin'Andriamanitra inona nefa nitanjon'izay zavatra zay fikatsahana fahefana ange zay zavatra zay fikatsahana fahefana mba hahafahana maninona mba hahafahana midomine zay zavatra zay ka le famonjena tokony raisinao avy any an-danitra zany lasa hito tany ireny makalizy amin'ny alalan'ny eglizy fa tsy avy any amin'Andriamanitra tsony le famonjena zany tonga ka vokatra n'izay zavatra ataon'ny eglizy zay no mahatonga le hoe tsisy tsony lasa tsy manana hantra zany le fiangonana tsy manana fiantrana tsony ary rehefa eo mantsy le tenentsika hoe usurpation izy nafangalana le toeran'Andriamanitra ka rehefa maka ny toeran'Andriamanitra io zany ny mpanompon'Andriamanitra maka ny fahefan'Andriamanitra io izy dia tsy maintsy eo foana zay tsy fiantrana zay satria tsisy zay fiantrana zay fa tsy maintsy miafara amin'iny zay miafara amin'ny fahafatesana zay miafara amin'ny fanenjena zay miafara amin'ny famonoana zay na fampijaliana ihany koa anatin'izay zavatra zay rehefa tsy mitovy hevitra aminy ianao dia tonga dia fanenjena no miantra aminao voahentsika ianao amin'izay zavatra zay dia ny tanjona dia araka le fandresantsika iny ihany hoe rehefa ny firoborobon'ny eglizy ny tanjona kendrena fa tsy ny fampivoarana fampiroboroboana ny filazantsara dia tsy maintsy tonga foana zay tsisy fiantrana zay fa famonoana sy fampijaliana no misy zany
Rehefa manana an'izay eritreritra zay izy hoe manana tanjona hoe hivelatra be zany hoe mba tena hoe reconnu amin'ny firenena rehetra satria misy an'izany mihitsy hoe eto de hoe tsika eto Madagasikara de efa misy maneran-tany lasa hoe maneran-tany zany lasa tanjona zany lasa zava-dehibe hoe fiangonantsika efa maneran-tany zao fiangonantsika efa zao nefa le fotom-pampianarana tsisy pokaty mampanahelo de fampianarana ange nomen'Andriamanitra ahoana izy izy ny tenin'ny soratra masina any aparana izy de maro izy no andinika de maro no azo fahalalana isokatra ny fahalalana kanefa le fahalalana nomena zay manao feheziny le fahefana satria izay tonga anankiray mitory le filazantsara de manao lasa mitady an'izay fahefana ara-tany zay mitady reconnaissance ara-tany no sitraka ara-tany de mitady ny fampivoarana ara-tany ahoana ny fomba ivelarantsika ara-sosialy ara-toekarena ara-materialy ny resaka fiangonana hoe ahoana ny fiangonana lehibe ahoana ny zao ahoana ny resaka serasera mpahafantarana atsika de atao zao resaka karazana image zao zany anehoana hoe mahavita an'izao le fiangonana anankiray image nefa zay zavatra zay fa tsy le tena fotony hoe le fahamarinan'i Kristy de ny zavatra misy de zao tsy Kristy tsony ny hita amin'le fiangonana fa le fiangonana ny hita voaingana teo zany teny hoe tamin'ny Madagasikara angakaingana de inona zavatra hitako any Madagasikara efa mitovy amin'le any Afrika ihany koa na any États-Unis de rehefa ohatra misy manao conférence reny zany ny pasteur hoe anao an'izao tsika de ny sarin'le pasteur sy ny vadiny ngezabe natao ry amin'ny publicité ry ohatran'ny hoe le pasteur sy le vadiny zany tena zava-ngezabe Kristy zany tsy le afatra ny zava-dehibe de misy ny nahita tsy haiko mandita pub mandeha amin'ny télé anao mahita amin'ny any de fiderana lehibe de inona ny zavatra misy de hoe anao fiderana lehibe izy izy androny anaovana azy de mijery anao de misy manao rolady amin'ny tany manao de inona re zao zany ve ny nampianarin'i Kristy rehefa midera de manaova rolady nareo de mingakongo anao daholo de misaotisaoty sy mikika eo daholo zany tsisy inona no mahatonga zany tsisy tsony ange le fototry le fampianarana tsisy de lasa samy mirehirety ny anay mipasteur anay zao ny anay zao ny anareo mba ahoana fa na tsinitsinina nataony olona tsinitsinina ary ny pasteur anao tsy zava-dehibe nge zany fa ny zava-dehibe de zao hoe Kristy Jesosy no miteny ahoana izy Jauna mpanao batisa rehefa tonga avy any le mpianatra Jauna nilaza tamin'ny Jauna nanao hoe le nataonao batisa iny ange ka lasa manaraka azy daholo ny olona de manao batisa koa ny mpianany de hoy izy Jauna alao izy hitombo fa za hietro izy inona ny dikan'izany hoe alao Kristy ny sandratra alao ny afatra no isandratra fa alao za hietry za mitondra zao afatra zao de aleoko mihitsy tsy fantatra miaino alao le afatra no mibahana zay ny zava-dehibe zay ka rehefa zay zany ny zavatra katsahan'ny fiangonana hoe ny zavatra ara-tany hoe de manao fiangonana de faninana manao fiangonana lehibe faninana manao an'izao zavatra zao mandeha kalamanjana any de mamonjy any daholo de izy mameno saly loha de fenona daholo aloha izy daholo afao daholo ny avy any province mba hiakatra mba ho hitan'ny olona tena feno mihitsy le toerana misy afarana avy any lavitra mihitsy tonga de na misy manao montage vidéo alefa amin'ny Facebook le izy de hoe taty anany tamin'izao fotoana zao de alefa le izy de hoe be olona be nefa sary efa tamin'ny ariananina ry ny alefa na sary efa tamin'ny taona lasa nalefa de akambanao de hoe tena serasera zany lasa zava-dehibe zany inona zany inona ny dikan'izany zay le hoe souci impérialiste nge zany na hoe fanahina amin'le resaka hoe ndreo de tsy hitany aloha mba ho hitan'ny olona de am'izay tena ohatrany hoe dokafan'ny olona tena grave be ty fiangonan'ity zany tena ngeza be ty fiangonan'ity zany ka lasa ohatrany hoe le lazan'le fiangonana ny lasa zava-dehibe fa tsy le afatra tokony hoentin'le fiangonana zany nefa le afatra ny tokony hisandratra fa le fiangonana tokony maninona tokony mihetry zay nge le izy de mipira ao anatin'izany rehetra zany le fiazakazahana amin'ny resaka hoe isa miazakazaka amin'isy hoe atao zay azona olona atao zay azona olona
amen'ny fiangonana. Ny sasany ara dia teny mihitsy miteraha be lehibe mihitsy miteraha be lehibe dia feno ny fiangonana dia ataovy daholo. Dia ao ny fampianarana atao daholo izay karazana fampianarana zao fa le fampianarana fototra tsy eo intsony satria le isany tedavina. Dia io le niresahana tamin'ny farany iny. Lasa zaza sara ingeo an'ilay izy. Tsy zanaka intsony, tsy zanak'Andriamanitra no hoe zanaky ny tenin'Andriamanitra intsony zany satria tsika nateraky ny tenin'Andriamanitra. Tsy zanak'Andriamanitra intsony zany ianao fa lasa zaza sara zany ianao. Tsy izy ianao zany. Enfant illégitime hoy ny fitenenana zany. Ka zay moa zany no mikasika an'iny zany. Fa ny zavatra misy dia zao hoe ny fampijaliana zany na ny fanenjehana zany dia zao vokatra n'inona zay? Vokatra n'le fakana le toeran'Andriamanitra io. Aoka rentsika mpitondra fivavahana tsy haka le toeran'Andriamanitra. Ka anao tsika lehibe mihoatra no Andriamanitra. Anika lasa Andriamanitra tsy heno tsoa fa le pastera ny tena heno. Ohatran'ny hoe tena masy teny izy, to-teny izy. Ka raha vo le pasteur ny lasa mibanao na le pretra ny lasa mibanao dia inona ny dikan'izay zany fakana le toeran'Andriamanitra zany zay, usurpation n'Andriamanitra zany zay. Satria le olombelona lasa mampitovy ny tenany amin'Andriamanitra. Dia zay mahatonga azy mahavita manapa-kevitra nge. Manao an'le jiady le hoe guerre sainte, le hoe ady masina. Satria miady amin'ny alalan'ny hazo fijaliana izy, au nom de Christ miady izy. Ngaty Jesosy miteny hoe zay ndana miady ianao, ndana mamono ianao ny amiko. Raha misy mamelaka ny takolako ankavanana mihazo koa ny ankavia. Dia lasa izy mametraka an'izay fahefana zay. Ary ny eglizy ara dia niteny an'izay mihitsy. Tamin'le resaka hoe fampianarana mikasika an'io sabata io. Dia zao mihitsy ny teny mametraka le tena hoe efa maka an'izay toerana zay ny eglizy, maka an'izay fahefana zay dia zao mihitsy nataon'le kardinaly anankiray. Raha tsy nomen'Andriamanitra fahefana hozy izy ny eglizy, ivavahana amin'ny andro alahady, dia tsy ho andro alahady ny ivavahana fa mbola nivavaka tamin'ny andro sabotsy foana ny kristianina. Satria Andriamanitra no efa nanome fahefana hozy izy. Dia zao lasa mivavaka amin'ny andro alahady tsika fa tsy mivavaka amin'ny andro sabata intsony. Zay ny teneniny. Fa izy dia manaiky mihitsy hoe ny andron'i Jehova dia iny. Ny andron'i Jehova nge dia sabata hozy izy, andro sabotsy, andro fafito, io ny fitsaran'Andriamanitra io. Fa zao efa nomen'Andriamanitra fahefana ny eglizy ka nampiova ny andro fivavahana ho lasa andro alahady. Fahefana vaizany nanan'ny eglizy amin'izany. Izao anatin'ny Baiboly no misy an'izany. Fa zay zany ny fahefana efa naka le toerana izy. Maka le toeran'Andriamanitra izy hoe mahay manova inona fotoana sy lalàna. Iny zany manova an'izay zavatra zay. Manana an'izay fahefana zay zany. Ka raha manana izay fahefana zay izy manana fahefana mamono ve dia tsy hoany koa, hainy mamono. Satria lazainy koa fa fahefana avy amin'Andriamanitra zany no amonono koa. Ao koa ny sasany miteny hoe fahefana avy amin'Andriamanitra zao dia zao daholo ny akanjo anaovan'ny fiangonana dia manao an'izay fahefana avy amin'Andriamanitra. Fa izy ao anaty Baiboly no miteny an'izany. Zay ngely izy maka le toeran'Andriamanitra ianao amin'izay fotoana zay zany. Ka rehefa ny olombelona ny maka ny toeran'Andriamanitra zany dia tsy maintsy misy foana izay fanararotana zay zany. Karazana fanararotana maro samihafa na eo amin'ny famonoana na eo amin'ny resaka fomba rafitra amin'ny fiangonana na amin'ny fampianarana ianan'ny fiangonana dia iny zay. Rehefa manao an'izay dia tonga amin'izay zavatra zay zany. Ka ny antony zany dia zay. Ny anton'ilay izy dia zao hoe ny tanjona amin'izay zavatra zay dia hoe mba hahazoan'ilay fiangonana zany mifehy le vahoaka ao aminy. Mba hahafahan'le fiangonana zany, izy ange tsy ametsaka ny fahefana iny izy satria tsy ho voafehiny le fiangonana rehefa tsy apetrana iny. Dia apetra mihitsy le fahefana. Raha vao tsy manao an'izao nareo, mivoaka daholo ary am-baravarakely. Dia mametraka an'izy mba hahafahany mametraka le fahefana. Mba hahafahany mikontrôle an'le fiangonana, mba hahafahany midomine an'le fiangonana. Hoe io ny rafitra misy ato. Zao ny baiko n'Andriamanitra tamiko, zao no arahanareo. Manaraka an'izay daholo. Fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza. Ary ny apôstôly Paoly mihitsy, ny apôstôly mihitsy ara no miteny an'io. Eny fa na dia izay apôstôly ara hozy izy no mitondra anareo fampianarana hafa ankoatra ny filazantsara ny Kristy izay nentinay taminareo. Dia tsy izy izay hozy izy. Eny fa na ny anjely aza no mampianatra anareo zavatra hafa mihoatra noho ny fampianarana izay nomena anareo ny fampianarana Kristy dia efa tsy izy zany. Aza manaraka an'izany. Dia amin'izao fotoana izao zany ny zavatra misy. Manao daholo ny fiangonana rehetra. Nefa ny apôstôly ara miteny an'izany zavatra zany. Ka izay zany izay fahefana zay zany
fahefana mahery vaika zay nanany eglizy io hoentina mamono ho faty hoentina manenjika miresaky tsika eto tamin'ny andro moyen âge no resahantsika eto am'izao tsy fantatro tamin'ny andro moyen âge ro resahantsika eto ka rehefa maka an'le toeran'andriamanitra zany le fiangonana dia inona ny zavatra misy ho atsika ihany koa zay mbola maka an'izay toeran'izay dia maninona izay fanifana mamono zay lasa manolo an'andriamanitra izay maninona izay manana fahalemem-panahy andriamanitra zay miséricordieux andriamanitra mpamindra fo tsy hitanao tsony aiza amin'ny lasa l'église ange tsy manana tolérance tsony tsy manana fiantrana tsony fa rehefa tsy manao an'izao dia tonga dia aringana manao an'ity dia efa tsy izy zany dia normal be raha ohatra ka maninona manao izy tsisy ny mpiandro izy dia maninona miaka ny ondro mirenireny eny daholo tsy hitany tsony zay atao dia farany ny olona sasany leo dia aloha hivavaka any an-trano fa tsy vitako tsony ahoana moa ny andehanako any zao ve ny zavatra misy any dia be dia be ny vahoaka an'andriamanitra zao mivavaka any an-trano vokatra amin'izany zavatra misy zany satria tsisy tsony io fiantrana io zany fa lasa tsy refesy mandidy ny zavatra misy any zany ny zavatra misy zay zany mikasika an'iny tomboka se faefatra iny miresaka le hoe sovaly atatra famonoana zay zany ny zavatra misy tamin'ny moyen âge nefa zavatra mbola hitantsika taratra ihany koa zany amin'ny fiangonana maro samihafa amin'izao vanim-potoana izao resaka indray tsika zany hiditra amin'ny tomboka se fahadimy inona indray ny tomboka se fahadimy zay ho resahantsika zany ka eto zany dia misy tournant anatin'ny fampianarana zany na misy ahoana mo filazantsika anazy hoe misy fiovana zany ao anatin'le tomboka se satria raha nyresaka tsika tamin'le sovaly efatra voalohany zany le tomboka se efatra voalohany dia nisy sovaly foana zany teo fa aty amin'ny tomboka se fahadimy zany tsy hitantsika tsony sovaly io inona ny anton'izay zavatra zay zany misy antony zany zay zavatra zay dia ny zavatra hitantsika rehefa atsonany rehefa miannoncer le sovaly hoe ho avy le sovaly dia misy zava-mananena voalohany aloha miantso dia miteny izy hoe avia dia rehefa avy manao avia izy dia tonga misy sovaly anankiray tonga avany fa rehefa tonga ty amin'ny tomboka se fahadimy zany tsika dia zao hoe tsisy zava-mananena miantso tsony ary tsisy miteny tsony hoe avia ary tsisy miteny tsony koa hoe ino ny sovaly fa ny zavatra misy eto tonga dia aseho eto dia zao zany tonga dia maneho an'le zavatra misy zany izy satria fahitana ara-paminaniana ny fahitana zay omena amin'ny alalan'le sovaly hitantsika reo zany dia rehefa miantso izy eo amin'ny tomboka se fahadimy dia tsy manambara tonga dia miantso direct izy hoe zao ny zavatra misy dia eo ihany koa zavatra anankiray zany dia zao hoe zavatra anankiray ihany koa dia ty hoe rehefa miresaka le sovaly tsika dia zao hoe pouvoir conquérant jerena eo zany hoe misy fahefana zany mitaingina le sovaly zay manjanaka na ma hoe mitondra le sovaly tatsika tany amin'ny fiangonana voalohany resaka tsika mikasika le hoe fahefan'ny kristy mitaingina le izy tonga tany tany amin'ny fiangonana tomboka se faharoa dia nahita indray tsika ny amin'le hoe sovaly mena fa nisy raha mandrika zany teo fa mifanenjena ny fiangonana tonga tsika taty amin'ny tomboka se fahatelo dia niresaka tsika mikasika le hoe sovaly mainty le hoe fahafatesana ara-panahy nisy teo amin'le fiangonana tonga ty amin'ny tomboka se fahaefatra dia niresaka tsika ny amin'ilay hoe sovaly atsatra inona indray le sovaly atsatra zany dia hoe le mitaingina le sovaly izy dia hoe fahafatesana no mitaingina azy ary ny fiainatsita manaraka azy satria ny atsatra ihany koa maneho inona maneho fahafatesana zany ka teto tena fahafatesana ara-baky teny mihitsy no nresahana teto dia hitantsika zany zay zavatra zay hoe nisy pouvoir conquérant foana zany mitaingina le sovaly ny hoe nisy fahefana manjanaka mitaingina le sovaly misy fahefana miimpose zany dia ny zavatra hitantsika nefa eto dia zao hoe rehefa tonga ty amin'le tomboka se fahadimy zany tsika ny zavatra hitantsika eto dia zao hoe tsisy tsony zany io pouvoir conquérant io zany na hoe fahefana zany mife fa zao inona ny afatra tonga dia omena zany hoe tsisy eglizy tsony zany ny resahana eto satria sovaly dia maneho eglizy
fa tonga dia nyresahana dia les hommes et les femmes, le vahoaka zany nyresahana eto. Ny olona nytenentsika to hoe ny olona nge rehefa tsy mahazaka le zavatra misy tsony dia inona lasa izy mivavaka any an-trano izy, tsy vitany tsony, tsy mety tsony, satria rehefa tsisy ny mpiandry dia miaka ny ondro ny fitenenana dia mikaroka le olona dia mitady izay fahamarinana hitany amin'izay. Eo nge no nahitantsika ilay raha mijery sika amin'ny tantara zany zavatra jerentsika dia zao hoe fiangonana voalohany. Teo amin'ny fiangonana voalohany izy eo amin'le miresaka le hoe tombo-kase voalohany sy ny tombo-kase faharoa. Aty amin'ny tombo-kase fahatelo izy efa manomboka any amin'le transition tsika nanteteza mita. Mipita makaty amin'ny fiangonana katolika romanina. Tombo-kase fahaefatra izy miresaka ny fiangonana katolika romanina. Mbola toy ihany zany le fiangonana io, mbola mitoy. Aty amin'ny tombo-kase fahadimy zany tsika tsisy tsony zany le eglizy nyresahana taty amin'le efatra voalohany. Satria nahoana? Zavatra hitantsika tao dia teo amin'le tombo-kase fahaefatra dia efa nikatsaka ny fahamarinana amin'izay ny olona, nisokatra ny sain'ny olona. Dia rehefa nisokatra ny sainy dia tsy voafehin'ny eglizy tsony nge zay. Zay mahatonga ny fiangonana be dia be miparitaka amin'izao fotoana zao. Satria ny zavatra resahana eto dia miresaka iny tsika, miresaka an'ireo vahoaka an'Andriamanitra sisa resahana eto zany. Miresaka ny vahoaka an'Andriamanitra zay manina, zay miazona le fahamarinan'ny soratra masina. Ireo izay novonoina noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Zay no zavatra resahana eto. Vakitsika kely ilay izy toko fahaenina, Apokalipsy toko fahaenina, dia vakitsika ny 9 ka hatramin'ny 11. Apokalipsy toko fahaenina 9 ka hatramin'ny 11. Ary rehefa novany ny tombo-kase fahadimy dia hitako teo ambanin'ny alitara ny fanahany izay voavono no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana izay noazoniny. Ary niantso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe tompo masina sy marina, mandra-pahoviana no hitsaranao sy hamalinao ny ranay amin'izay moniny eo ambonin'ny tany. Ary samy nomena akanjo fotsy lava izy rehetra. Ary nasaina niala sasatra kely aloha izy mandra-patapitry ny mpanompo namany sy ny ralahany izay efa novonoina tahaka azy koa. Novana ozy izy ny tombo-kase fahadimy. Dia io ilay tenentsika hoe tsisy zava-mananaina efatra tsony, tsisy soavaly tsony. Dia ahoana izy tonga dia le fahitana ara-paminaniana zany no nomenan'ny Jaona. Ary hitako teo ambanin'ny alitara ny fanahany izay voavono no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana noazoniny. Ireo ilay novonoina noho ny tenin'Andriamanitra satria nanohatra ny zavatra tsy nisy, tsy nety teo amin'ny fiangonana. Ary ireo novonoina ny tenin'Andriamanitra tsy hoe ireo ihany, fa ireo izay novonoina ny tenin'Andriamanitra hatrany taloha ela be ihany koa. Hitako izy ny fanahan'ireo izay manino, averiko tsara izy, fanahan' izay voavono noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana noazoniny. Zay zany maneho an'ireto lehilahy sy vehivavy izay novonoina noho ny tenin'Andriamanitra sy ny fahamarinana izay narahany. Novonoina tamin'iny, nienjehana aloha izy ireo, nigadraina izy ireo, nidorana velona izy ireo, nitapahan-doha izy ireo. Zany nahazo an'ireo vahoaka an'Andriamanitra maro samihafa ireo. Ka raha itsika ihany koa zany, ny zavatra resahana eto raha mikasika le hoe ireo izay novonoina noho ny tenin'Andriamanitra, ireo izay nienjehana, ireo izay napahoriana noho ny tenin'Andriamanitra. Ka raha tsika amin'izao fotoana zao, maro amintsika mbola mifikitra amin'izany, tia ny fiangonan-drazanay, fa ny anareo mba fiangonanay zany ianareo. Dia mamiteny fotsiny mba fantatrao ve ny tantaran'ny fiangonana. Sady miteny fotsy fotsiny. Avaizany ny vian'ny fiangonana nisy ianao. Zay ianao vao miteny hoe zao. Inona ny tantaran'io fiangonana io? Voalazan'ny soratra masina nge mikasika an'izany zavatra zany. Fa ho antsika zany amin'izao fotoana zao, fa malala ny fahamarinana, misy zavatra diso hitantsika eo, dia mbola mifikitra ihany tsika ka tia ny fiangonan-drazanay, tato ny nalehibe anay. Fa manampina amin'ny masontsika sika tsy hijery, manety tsy tadiny sika tsy heno. Ary ho an'ireo izay nahita ny fahamarinan'ny soratra masina, dia ao ihany koa no matahotra hoe ndrao dia hoesorina amin'ny kapoaka koa ako. Nisy pasteur anankiray izay nalaza be izy, ary olona politika koa izy tao Madagasikara. Mety fantatsika izy fa tsy teniny anarany. Nanana ny toerana maha izy azy izy tao amin'ny fiangonana nisy azy, ary nanana toerana lehibe izy teo amin'ny fitondram-panjakana. Nanana izy azy fefa maty moa izy. Dia io mpitondra fivavahana anankiray io dia zao resy lahatra izy ny amin'ny fahamarinan'ny soratra masina mikasika an'izany hoe sabata izany. Fa nahoana?
nandà izy satria natahotra no esorina amin'ny andraikitra zay misy azy sy ny fahefana zay nananany. Misy zany ho atsika zao malala ny fahamarinana vitantsika hoe zany. Fa reo lehilahy sy vehivavy teo ambanin'ny alitara reo, novonoina teo ambanin'ny alitara, ny fanahin'izy ireo no miantso manao hoe mandra-pahoviana no hitsaranao ny raha anay am'izay mponina ambonin'ny tany ozy izy. Novonoina noho ny tenin'Andriamanitra ireo. Tsika ve vonona am'izany hoe vonona noho amin'ny tenin'Andriamanitra zany? Sa resahana fotsiny ty resaka hoe fivavahana ty isaky ny alahady na isaky ny sabotsy any am-piangonana. Fa tena vonona ve tsika? Tsy moramora zany. Fa zany niaran'ireo mpaminany tany aloha rehetra tany. Zany niaran'ireo vahoaka an'Andriamanitra azy io ny anjehana noho ny tenin'Andriamanitra. Nanohatra izy ireo, hitantsika tsara teo amin'le tombo-kase fahaefatra teo, nanohatra ny dogma ny Eglizy, ny fotom-pampianaran'ny Eglizy. Zany dogma zany dia zao hoe tsy azo dikevitra izany, incontestable ozy izy. Satria fahamarinana considérena hoe incontestable zany. Tsy azonao fahamarinana tsy azo toerina zany dogma ny Eglizy zany. Zay ny fahamarinana dia raisinao zay. Ninona dogma? Be dia be nge tsika mantsy milaza foana ohatra milesaka hoe ny Eglizy katolika no ohatra ny resahana hoe manana dogma ny Eglizy. Miresaka ohatra ny hoe miresaka hoe tamin'izany indulgence, vavaka miresaka hoe culte ny Marie, vavaka miresaka hoe relika mbola ivavahana amin'izany fotoana zao, zany hoe relika zany. Ina moa le relika? Le ohatran'ny hoe ty tsilo tamin'ny teo amin'ny lohan'i Jesosy Kristy dia tehirizina. Eto Frantsa mbola misy an'izany, ao amin'ny Notre Dame misy an'izany. Dia misy fotoana tsy haiko rehefa zoma angambany iny dia misy fivavahana amin'iny tsilo iny atao anaty ohatran'ny vitra kely zay le izy dia ivavahana le izy. Fotom-pampianarana Eglizy zany fa ny fiangonana teoriana koa nge manana. Ohatran'ny araka le niteneniko teo, misy fiangonana dia milaza mihitsy hoe zao ny akanjo anaovana. Fotom-pampianarana nge zany, dogma nge zany. Misy mametraka ihany koa miteny manao hoe ny anay Jesosy maty zoma ohatra. Dogma nge zany. Fotom-pampianarana zany. Misy karazana fotom-pampianarana maro samihafa be dia be. Dogma zany. Nao misy fiangonana miteny ny anay boky ny anina ihany no fahamarinana fototra raisinay. Rehefa tsy ao anatiny dia efa tsisy. Dogma zany. Vérité incontestable ny Eglizy zany, tsy azo toerina zany. Zany hoe rehefa mamoaka zany ny Eglizy fotom-pampianarana anankiray ka iny ny fikiriny maso nefa iny tsy mifanaraka amin'ny Baiboly dia efa dogma zany zay. Efa izy zay. Tsy afaka hiteny hoe ranony fa zay eo anatin'izay dia ao daholo, ray valo daholo zany rehetrarehetra. Ka reo zay mpanavao fivavahana nanenjika an'ireo zavatra rehetrarehetra reo tamin'ny andro Moyen Âge, araka ny tenentsika teo, Luther, Jean Hus, Jérôme, Calvin, Wycliffe, rehetrarehetra zay nanao an'izany zavatra zany. Dia nenjeo ena sy ny vonoana, na pahoriana, na mpijaliana. Amin'izao koa tsika raha manoatra an'izany dia taddio fa tsy maintsy miatra fanenjena koa tsika zany. Tsy maintsy misy zany zay. Lôzika nge zany zavatra zany. Ianao ve dia kitikitika ny fahefan'ny Eglizy, tsy maintsy ho avy hanenjika anao izy. Na Eglizy inona na Eglizy inona fa tsy manenjy hoe iranina ty vao kitikitianao ny zavatra tsy mety eo aminy. Indrindra hoe pasteur anay kitikitianao. Aloha tsy teny. Hoe bombardenao angamba ianao amin'ity tenenanao. Hoe apoka anay ianao. Zay ny fomba fiteny apo. Tika tsy manenjika eto na inona fa miresaka fahamarinana ny resahana. Fa dia zay le izy. Fa raha mazaka fahamarinana ianao ny tenin'Andriamanitra dia miteny fanahy-mpaminany, mazaka fanahy-mpaminany izy dia mazaka ianao. Fa rehefa tsy mazaka ianao tena atsipony io ianao. Mianakely aminahy, taoko mamay ianao. Ka fotsiny. Tsy teny, ka fotsiny. Ty zantsika le izy. Fanontaniana mipetraka ary dia ity. Zavatra misy dia zao be dia be ny fiangonana zay misy. Samy manana ny dogma ny daholo ireo. Raisitsika ohatra ny Eglizy katolika ohatra manana ny dogma izy. Kanefa maninona misy ny antsoina hoe communisme, fiarahan'ny fiangonana rehetra, ao ny protestanta. Amin'izao fotoana izao fiangonana zandriny koa efa miaraka ao zany be dia be ireo. Efa lasa fiangonan-dehibe koa tsy ireo. Zareo samy manana ny fivavahany, ao mivavaka sabotsy, ao mivavaka alahady, ao mivavaka amin'ny Maria,
ao ny manaja ny didin'Andriamanitra, ao ny tsy manaja ny didin'Andriamanitra, fa miaraka ao daholo izy. Inona ny arahana eo zany? Inona zany ny arahanao? Ny fahamarinana tsy mitovy. Protestanta ve nanohatra ny katolika? Ry Luther sy ry Calvin reny nanohatra. Dia izy dia anaiky hivavaka amin'ny Maria? Tsy anaiky an'izany izy. Gamba raha ataontsika hoe mitsangana amin'ny maty. I Luther na ry Calvin amin'izao fotoana izao mahita ny hoe ny luthérienne sy ny protestanta ireo zany miaraka amin'ny eny. Manomboka teny mba ino ty ataon'ireto mitondra tsy zao ny ataon'ireto? Ora olona. Dia amin'izao fotoana izao fa raha misy fiangonana taloha, fiangonana ihany koa izay mampianatra zao fahamarinana hoentiko izao nke zavatra tsy hoe zany nampianatra an'izao voalohany fa nisy fiangonana nampianatra an'izao e. Fa ny fiangonana izay nampianatra an'izao dia izao efa nafody ny vavany. Tsy miteny intsony izy nafody ny vavany. Na any amin'ny radio raha tsy azo tenenina intsony zany hoe Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro zany ka tenenina intsony zany any amin'ny radio any. Azo mampianatra an'izany, efa mandefa hira hafa ihany koa any am-piangonana any amin'ny radio any. Raha taloha fiangonana tokana na henoina hoe sady mandefa hira n'izao tontolo izao mandefa hira an'Andriamanitra, any amin'izany fiangonana izany koa fa lasa misy an'izany amin'izao fotoana izao. Efa tonga daholo ny ankosin'ny vorona rehetrarehetra samy mampianatra ao amin'ny radio daholo, mahazo miditra daholo izay te hiditra. Nga zany azo natao zany tany. Rehefa fahamarinana dia fahamarinana, maninona ny hafa ny tenenina fa rehefa nenao dia lazaina fa tsy hoe aza miteniteny anay. Ka izy tsy fanaratsiana fa fahamarinana ny resahana eto. Da tsika mazaka tsika. Tsika miteny ny hafa nefa hono tsika tsy azo tenenina rehefa misy zavatra tsy mety. Nga zany nataon'i Jesosy. Rehefa misy zavatra marina tao fiangonana dia nitenen'i Jesosy marina tamin'ilay fiangonana. Rehefa tsy nety dia niteneniny koa izay tsy nety tao. Fa tsy satria ianao tiako dia safosafoko ianao. Azafady. Rehefa marina dia marina zay. Zanaka tianao izy Andriamanitra iny no anarina sy faizina. Ka ianao mananjanaka ve ianao dia rehefa misy zavatra tsy mety ataonao dia safosafonao noho ny fitiavanao izy. Fitiavan'Andriamanitra nge mbola tongavan'izao hafatra izao amintsika tsirairay avy any. Dia izay ilay izy. Sorantsika ny Tompo izay indray nylesitsika tiany ity. Tohizantsika ilay izy amin'ny heriny mbola tsy tapitra zany ny tomboka sy fahadimy iny. Fa tohizantsika amin'ny heriny mikasika an'iny. Iresaka tsika amin'ilay satria mbola mitaraina ireo olona teo ambanin'ny alitara teo manao hoe mandra-pahaviana no hitsaranao ny rahanay amin'ireo mponina ambony tany. Mbola iresaka amin'iny zany tsika. Iresaka amin'iny zany tsika. Lavaka tsika. Jehovah Andriamanitra raha io. Voninahitra ny eo anao hatramin'izao mandrakizay. Misaotra Tompo raha afaka mbola nianatra sy nandinika ny teninao zahay. Lehibe ny fitiavanao anay ray nahafantaranay ny sitraponao. Mety maro ny teny manao dia manaratsy fiangonana no taony io. Tsy izany ny tandron'Andriamanitra. Fa raha nandefa niafatra ny bokin'ny Apokalipsy ianao dia nanaratsy ianao. Fa fitiavana avy aminao no nitenenanao ny fiangonana amin'izany rehetra izany. Ho ianao hoe izay manatsofina aoka izy iainy miteny izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Ka ho an'ireo izay vahoakanao mandreza ny afatra izany Andriamanitra dia ianao mahalala ny any izy ireny sy ny ametsany izy ireny. Kanefa Tompo rehefa mitondra ny fahamarinana tahaka an'izao dia tsy maintsy hiara ny fanoherana foana. Ianao aza Tompo sy mpanjaka nilavina teo aminao fa vao maika fa izay mpianatra ao dia hoy izy Jesosy hoe raha zaho Tompo ary ny anjehana sy naratsy sy nankalaina fa vao maika fa ianareo ny mpanompo ianao tsy lehibe noho ny Tompo. Ka dia isaorana Tompo ny anaranao nafahana nitondra izany afatra izany. Fa na ianao ny hiasa mivahoakanao izay mandray izao afatra izao. Teraina mandrakizay ny anaranao raha io amin'ny anaran'i Kristina nandratana izany vavaka izany. Halleluja. Dia aoka ray ny anjelinao hitoby manodidina anay ka hiaro anay sy hitantana anay. Aoka ray ho androrahanao anay ianao sy ho andreafo anay. Areo ka ilay ranjana koa ny andrakotra anay ka hiaro anay amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra. Areo ka ny zanak'ilay ratsy dia tsy anakery tsy anapahefana aminay zany na kely aza. Feo ambany fiarovanao izay Andriamanitra. Dia raina ny anaranao raha io ny anaran'i Kristina nandratana izany vavaka izany eto anatrehanao. Halleluja. Amen. Dia manao velomantsika indray tahin'Andriamanitra daholo amin'ny herindray tsika toko fahadimyntsika mbola mitoy ihany voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Bye bye.
compared to some.